Fa tsy vitsy amin'ireo tanora kosa amin'izao fotoana izao no voasarika ao anatin'ny fandalinana amin'ny fianarana ny momba ny sary sy feo ireny. Mitombo irendrera moa ny toeram-piofanana eto Madagasikara afahana mikirakira sy mandalina ny fampitahana ny sary sy feo amin'ny haino aman-jery sy ny onjam-peo izay. Mbola vitsy ireo teknisiana afaka mikirakira ny fampitahana sary sy feo ny haino aman-jery raha ny eto Madagasikara. Antony ampitombo sy ampivelatra ity sehatra ity no nananganana ny CFPE na ny Centre de Formation Professionnelle Électrique. Toeram-piofana ahafahan'ireo tanora mandalina ity sehatra ity, mpampianatra ny manana maha izy azy no ampiofana amin'izany. Efa niasa sy manana certificat avy amin'ny Digital Broadcast tany Italia. Anisan'ny sekoly voalohany mandalina ity sehatra ity ny CFPE eny Ankadivato. Ity sekoly ity zany no mavitsy ny vitsy ny teknisiana mikirakirana izy io ka noho izany nentin'izy ity ho ampitaina ho an'ireo tanora rehetrarehetra manerana ny nosy zany. Fahaizana aloha dia ataontsika eo bebe sy miakatra zany no ilaina amin'ny mari-pahaizana amin'ny ankizy. Manaona ihany koa ny toerana voafetrafetra hoe afaka miditra daholo izay tia anjara. Ny andray anjara aloha satsy afaka miditra fa ny toerana voafetra ihany ny toerana. Dia raha rina angamba zay tonga aloha ihany mahazo toerana angambany amin'ny fidirana. Nambaran'ny talehan'ity sekoly vaovao ity ary fa ny 7 oktobra izao no manomboka ny fisoratana anarana ka ny 12 novambra izao ny fidiran'ireo lina amin'ity sehatra ity. Tanora 12 taona no miakatra no afaka manaraka ny fiofanana ka manana mari-pahaizana BBC farafahakeliny. Voafetra ny toerana satria 700 ihany no afaka manaraka ity fiofanana ity izay maharitra 3 taona. Afaka manao fianaran-drara any amin'ny DB Italia ireo mpiofana na ihany koa eto toerana izay atoan'ny sekoly ny fikarakarana ny fifampirarahana mahakasika izany. Isy karazany efatra ny sapam-piofanana ahafahan'ireo mpianatra misafidy. Anisan'izany ny télévision transmetteur, télévision faisceau hertzien, ny FM radio transmetteur ary ny optimisation hors antenne système ka hibahan-toerana mandritra ny fianarana ny fiampiarana.